andriamanitra satria masina izy, marina izy, velona sy mahery izy, mazava izy. Ko nany maty aza ary zany teninao zany dia ho velona izy satria ianao no mamelona azy. Ary ny fikendrehana tonga fiainana ary fiainana mitoetra mandrakizay dia ny fiainanao Andriamanitra ato aminay no hanomezanao indrindra ny teninao. Misaotranao amin'izay afatra efa nampitondrainao amin'ny mpanomponao ary ankehitriny mbola hiatrika tokoa izay fampiorenanao izany zay ato anatinay araka ny teninao hoe ataoko an-tsainy ny lalako ary hosoratako ao ambony mba ho teny manorona ny fiainanay zany mamaka tsara ka hitrebona sy amoa ary hitondra ny vo dia fiainana mandrakizay amin'ny sehony voninahitra indrindra dia ny Andriamanitra anao eto aminay ary ato aminay. Mitenena ry Jesosy eo araka ny fombanao. Amen. Horaitsika ny tenin'Andriamanitra. Izany dia ho hitantsika ao amin'ny epistely voalohany ho an'ny Korintiana toko 10 ny andininy faraka amin'ny 30 ka hatramin'ny fahatelo amin'ny 30 dia mitohy avy hatrany amin'ny Korintiana toko 2:20 dia ny andininy voalohany. Rahantsika rehetra mamaky zany rehefa hitantsika manao hoe amin'ny anaran'i Jesosy Tompo, koa amin'izany na mihinana na misotro ianareo, inona inona ataonareo dia atao voninahitra Andriamanitra izany rehetra izany. Asa manao zay ahatafitoina na ny jiosy na ny jentilisa na ny fiangonan'Andriamanitra dia tahaka akoho manao zay hahafinaritra ny olona rehetra amin'ny zavatra rehetra ka tsy mitady ny mahasoa ihany fa ny mahasoa ny maro mba ho vonjena izy. Aoka nahaka ianareo dia tahaka ny ana hafako any Kristy. Amen. Nandritry ty herinandro ty isika dia nibanjina ny lohateny lehibe hoe ny fanjakan'Andriamanitra tonga eo amintsika ary indrindra manokana voan'Andriamanitra misokatra ho an'ny zaza. Ka raha tonga amintsika ny fanjakan'Andriamanitra amin'ny alalany misy zay teny tonga nofo dia Jesosy zany dia fantatra fa ho an'ny rehetra izany. Ny teny soratra masina hoe toy izao ny tiavan'Andriamanitra izao tontolo izao no meno zanan'ilay tokana mba tsy ho very zay rehetra mino azy dia nanokana ny toerana manokana ho an'ny zaza koa. Dia zay lehibe ny fanjakan'Andriamanitra misokatra ho an'ny zaza. Dia nananatra Jesosy ny amin'ny fitiavan'ny zaza mba ho fantatra fa mpianatra fa nanakana tokoa reo izy tsy hitondra ny zaza eo aminy. Dia araka ny teny Jesosy manao hoe avelao ny zaza hanatonahy ary asa rarano izy fa anoto azy ny fanjakan'Andriamanitra. Ary dia tenena mihitsy aza hoe raha tsy miova ianareo ka ho tonga tahaka ny zaza kely dia tsy hiditra ny fanjakan'ny lanitra mihitsy ianareo. Teny entitra dia entitra izany hoe asa mandeha amin'ny sainan'ny maha-olona anareo fa manana toerana amin'ny fon'Andriamanitra ny zaza. Ka ny fandraisana zany revi-dehibe zany amin'ny teny zay mivakina tamintsika dia ny hoe ny finoko dia tsy velomako ho ahy fotsiny ihany fa ho an'ny hafa satria mila koa izy ny ampandrosoana azy ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Paoly apôstôly raha velona ho an'ny Kristy milaza ny tenany hoe mpanompo ny Kristy dia ho an'izy zay ho anareo izy. Araka izany zao tenin'Andriamanitra zao zay mame toerana tokoa sarobidy ho an'ny zaza ary toeram-pahamehana mihitsy dia satria ilaina ho tehizaina ny zaza. Ireo no miantoka ny ho avy ny taranaky ny olombelona raha raisiny ny ankapobbe izy ary miaraka amin'izany indrindra koa dia ny hoe miantoka ny ho avy ny taranaky ny ankohonan'Andriamanitra. Andriamanitra dia manangana olona ho azy ho amin'ny fanjakana ary indrindra manisa taranaka satria fanjakana mandrakizay ny fanjakan'Andriamanitra. Misy fanekena lehibe zay nataony tamin'ny Abrahama indrindra dia fantatritsika loatra hoe amin'ny taranaka ao izy no hitahina ny firenena rehetra ambonin'ny tany. Genesis 2:20 izany. Ka taranaka inony ty hoe amin'ny taranaka ao? Eto dia hoe taranaka ny fanekena izy zay ahatonga fitahina zany hoe taranaka tsara izy zany, taranaka ny fidin'Andriamanitra izy zany. Kanefa rahantsika malala koa fa tsy misy hoe taranaka tsara ho azy amin'izao fa taranaka zay nitahizana na mibeazina izy tao amin'Andriamanitra mba ho tsara. Dia manao akory fitaizantsika ny zanantsika? Tsy maintsy zay zany ny fantaniana eto. Ary zay le hoe ny ray aman-dreny dia manana zay tokony tahafony zany hoe modely zay tahafony ka omeny ny zanaka.
taranaka no mahoana ny taranaka rahampitso. Ny valiny dia tsotra dia hoe miankina amin'izay amolavolana azy amin'izao ankehitriny zao, izay no ahisy azy rahampitso. Izy ireo dia araka ny fitentsika hoe voatavy tsy mifandraka, ka mila fiahina manokana ny amin'ny fanabeazana azy, ny amin'ny fikolona azy. Dia araky ny tonokeratsika fantatra loatra hoe izay mahakolokolo no manana ny soa. Raha tianana ny soa ianao rahampitso, anio ianao tsy maintsy mikolokolo hanao zay alavorary ny amin'ny fibeazan'ny taranaka na ny zanaka. Araka izany dia manana didy indrindra isika ray aman-dreny hitaridalana ny zanatsika andeha araka ny fahamarinan'Andriamanitra dia ny sitrapon'Andriamanitra zany, dia anome azy ireo zay sakafo saina, sakafo mpanahy, sahaza ny maha-olona azy, ary indrindra sahaza ny zanak'Andriamanitra azy na zanaky ny fanjakan'Andriamanitra azy, vita batisa atao amin'Andriamanitra, ka nanaovantsika ray aman-dreny fanekena fa hitaiza ny zanatsika isika araka n'Andriamanitra. Eketisika ray aman-dreny araka izany raha ny texte zay omenantsika, ny texte moa zany dia ny andalatsoratra masina dia ny ho ray aman-dreny ho modely. Da hafinao amin'Andriamanitra, modely araka n'Andriamanitra, ary dia izany indrindra ny tenenan'ny Paoly apôstôly amin'ity andro ity, eo amin'ny andininy voalohany amin'ny toko faharoa ambin'ny folo amin'ny Korintana voalohany hoe aoka ho izy anahaka ahy ianareo dia tahaka ny anahafako an'i Kristy. Ao ny ty hoe aoka anahaka ahy ianareo tahaka ny anahafako an'i Kristy. Ho an'iza io iteny io? Paoly apôstôly dia ray aman-dreny, ka dia miteny ho an'ny zanany ara-panahy rehetra izy. Zay aloha, satria ireo koa dia nomena ny afaka hino mivantana andray ny teny filazantsara ino an' Jesosy zany tompony sy Andriamanina. Miteny amin'ny zanaka zay tiana izy satria mila toro-lalana ny zanaka, mila toro-hevitra ny zanaka, mila famposina ho amin'izay tsara sy ny marina ny zaza. Tsy hevitra tahaka ny sasany hoe aleo izy ahalala amin'izao, tsy ny zaza tsy mahalala afa-tsy zay ampahafantarina azy. Ary io dia tena fitaizana mamitaka zay fomba zay ny maro indrindra amin'ny tany mandroso dia hoe aleo alalaka tsara izy dia tafitohina izy, tafitohina any dia lesonao azy. Farany rehefa avy eo simba maha-olona an'le olona, voaratra izy, rafa ny endrik'Andriamanitra ho aminy, ary tsy mahagaga rehefa avy eo raha ny vokany dia araka izany koa. Taizana amin'izay tsara sy marina araka n'Andriamanitra izy. Rava ny tenin'Andriamanitra ny amin'izany. Zaro amin'izay lalana tokony aleno izy ny zaza. Zaro amin'izay lalana tokony aleno izy. Ka na rehefa antitra azy izy dia tsy ala amin'izany. Tsy hoe dia tefitefena amin'izao izy dia efa olona tsisy aina, tsia. Fa ny lalana tokony aleno dia ny hahalala ny lalan'Andriamanitra. Hayandinika sy safidy hoe tiany tsara ka mahasoa, tiany ratsy ka mahafaty ahy. Ka rehefa arisainany amin'izay izy, indrindra rehefa lehibe, ino izy andaozako iny lalana iny, satria inona velona, inona tsara, dia adalako raha sanatria miala amin'izany aho. Zanaka adala aza mba nanao izay tiany natao, avy eo miverina ihany ny sainy dia miverina tamin'ny rainy izy. Diko atoko fahatelimibiny. Ny lalana azona fiainana, ny lalam-piainana araka ny ten'Andriamanitra hoe nataoko teo amin'lohanao izy ny fiainana sy ny fahafatesana sy izao vidio ny fiainana. Zay dia ho velona ianao. Lalam-piainana, lalam-pamonjena. Ka ny mahita zany hoe lalam-pamonjena zany dia amin'ny alalan'ilay modelina ohatra zay nitazana azy, zany hoe tafina amin'izay nitaiza dia ny ray aman-dreny zany. Taiza mivantana. Ka tsy resaka maro atao na adihevitra maro tsy talany no hitaizana olona. Zany no anefena olona. Inona ny tena fampianara mahery indrindra mentsika azy dia ny ohatra zay hitan'ny masony. Modely zay arahany satria mora raisiny izany. Ary zany koa no mahery fiasa indrindra. Rehefa manan-kera eo aminao ray aman-dreny zay fomba na sotoavina na fanao dia anan-kery sy fahefana amin'ny zanakao. Zay ihany izy io. Raha Jesosy manana fahefana amin'ny tokantranonao sy ny fiainanao, ahoana izy ny tsy anana ny amin'ny ankonanao? Raha avelanao tokoa ka hanjaka ho tombo ao amin'ny tokantranonao. Ka lalan-javatra tsy azo divirana tiany hoe manahadray. Manahadray. Raha hitanao fa ratsy ny sigara ohatra, dia tentiko ianao amin'ny zanako hoe tandre mazamba mifoka sigara. Kanefa zara mifoka sigara, dia masy teny vy amin'ny zanako. Ahoana izy eo amin'ny foniko ianao raha tsy afaka. Dia tahaka an'izany misotro taoka sy ny fomba maro samihafa. Aza mba mananatra ny zanaka zay tokony hananarako ny tenako aloha.
zay indrindra ny tenin'ny Paoly. Ianareo milaza hoe aza mangaratra, aza mandainga. Mba mangaratra kely ihany ve nareo? Mba mandainga ihany ve nareo? Hitanao, tsy masy teny. Fa ny masiny zany hoe manana hery dia ny ohatra velona zay ivelomako. Ary ivelomako ao amin'ny Kristy. Ka miaraka amin'izany, ny tenin'ny Paoly apôstôly eto koa dia natao indrindra ho an'ny ray aman-dreny, fa tsy hoe zanakara-panahy fotsiny ihany. Ray aman-dreny mino, ray aman-dreny kristianina, satria ray aman-dreny mpanahy tokoa Paoly, zay mpanahy be ny olon'Andriamanitra rehetra, satria mpampianatra izy. Teo aloha izy dia fariseo, zany mpampiana-dalàn'ny Mosesy zany, fa ankehitriny kosa dia mpampianatra ary mpitaiza ny amin'ny finoana izy dia amin'ny finoanan'i Jesosy Kristy sy ny filazan'ny tsara ny famonjena. Teny fitarihan-dalana, teny fanomezana ohatra ho an'ny ray aman-dreny, ny amin'ny adidin'ny ray aman-dreny amin'ny zanany sy ny taranany eo mason'Andriamanitra. Zao afatra zao hoe manahafa dia tahaka ny anahafako an'i Kristy. Arak'izay iza tokoa ary ny ohatra ho tahafina amin'izao teny Paoly apôstôly zao. Ny ohatra tahafina voalohany dia izy tenany. Dia Paoly apôstôly ray aman-dreny am-panahy lehibe tokoa satria ohatra velona izy zay hitan'ny masony rehetra. Kanefa miaraka amin'izany tsy manao azy tenany hoe na iambo hoe zany tena izy tsia, fa ny ohatra zay asehony dia izy manahaka lay tena tokony tahafina dia Jesosy. Ray aman-dreny Paoly maka ohatra indrindra amin'ny Jesosy Kristy zay tena fototra io sady anton'ny fitaizana. Da ny fitaizana ao amin'Andriamanitra, ny fitaizana amin'ny finoana zany. Ka ny tena maharay aman-dreny an'i Paoly dia no Jesosy Kristy zay lehibe ao aminy. Jesosy Kristy zay velona ao aminy, araka ny teny hoe tsy zahay mihitsy ny maha-olona zany manofo no velona fa Kristy ny velona atao anatiko. Jesosy Kristy lay mpiandry ondry tsara, lay mpiandry lehibe ny fanahy itsika, izy ny tena ray aman-dreny be zay mitaiza antsika ray aman-dreny mba aizantsika koa mitaiza ny zanaka sy ny taranantsika. Dia ho hita araka izany fa Jesosy manapaka amin'ny fiainan'ny Paoly manontolo sy ny fampianarany rehetra dia samy ijoro izy hoe manahafa dia tahaka ny anahafako an'ny Kristy. Tsy menatra satria mahazo antoka tsara, araka ny teniny hoe tsy menatra ny filazany tsara ho izy satria herin'Andriamanitra ho famonjena zay mino zany. Ka rehefa zany dia Jesosy Kristy dia tompon'ny finoana sy mpanefa azy tokoa. Izy no jereo, izy no mpanjinina. Zao tsika mihaino tenin'Andriamanitra, tsy olona ny jerenao fa amin'ny alalan'ilay tenin'Andriamanitra dia mibanjina ilay tena tompon'ny teny ianao sady tompon'ny finoanao dia Jesosy zay tianao. Izy no mampianatra, dia izy zany no tahafina. Ka izany ny planina zay voatendrin'Andriamanitra. Araka ny voasoratra hoe zay fantatr'Andriamanitra raha teo no noteny reny koa hitovy endrika amin'ny zanany mba ho lamatoa amin'ny raharaha maro izy. Izy zany no ho tahafina. Romana 12 zany 7:20. Ary satria planina lehibe sady mafonja indrindra ty hoe fampitovizana endrika zay ataon'Andriamanitra ray amin'ny Jesosy Kristy zanany, dia tsy misalasala tokoa Paoly milaza ny fisahiranan'Andriamanitra atanteraka ty planiny fitaizan'ny olony ty, dia nanoratra izy tamin'ireo kristianina toa Efesosy manao hoe ao amin'ny toko 4 io dia ny voalohany ka hatramin'ny 7:20 amin'ny anaran'i Jesosy. Andriamanitra ho izy nanome ny sasany ho apôstôly, ho iraka zany apôstôly moa dia zay nahita ny tompo ary ireo mpanorona mihitsy ny fiangonana, ary ny sasany ho mpaminany mpanambara ny hevitr'Andriamanitra, ny sasany ho evanjelista mpitoro filazan'ny tsara, ny sasany ho mpiandry sy mpampianatra ny soratra masina, ho fanatanterahana ny olona masina, ho amin'ny asa fanompoana amin'ny fiangonana, ho amin'ny fampandrosoana ny tenan'i Kristy, mandra-pahatonga antsika rehetra ho amin'ny firaisan'ny finoana sy ny fahalalana tsara ny zanak'Andriamanitra ka ho lehilahy lehibe. Mahatratra ny ohatra ny alehibe ny fahafianon'i Kristy. Velona zany. Dia misahiran'Andriamanitra manome fanomezam-pahasoavana dia manangana mpanompo maro samihafa araka ny voalaza amin'ny Korintana 2:20 hoe zarazaraina ho samihafa fanomezam-pahasoavana, zarazaraina samihafa ny fanompoana, fa ny tompo dia iray ihany ary ny fanahy zay miasa amin'izany rehetra zany dia iray ihany. Milazany amin'ny fiahin'Andriamanitra ny olony zany amin'ny fomba feno dia feno ampiasainy ny zavatra rehetra mba hatanteraka asianao ao amin'ny finoana ao aminy. Zany hoe fahatanteran'Andriamanitra zany, zany nomenan'ny Paoly, ary rehefa noraisiny tokoa zany ao amin'ny Jesosy ny firaisana masina aminy dia io no asehony ary io no zarainy koa amin'ny zanany.
Paoly apôstôly ny fitiavan'Andriamanitra mitaiza ny olona manabe ny zanak'Andriamanitra. Dia be ny nahiny Paoly, reo zanany ara-panahy rehetra na reo zanaka ara-panahy, zany hoe zay nandray ny finoana tany alalan'ny toriteny reny famangina maro samihafa zay nataony. Ary tamin'izany dia naneo fandavatena lehibe izy. Ao no ny teny tamin'ny Robinto o Efesosy. Nambara ny fanahy masina ampiorizy fa isy famatorana sy fahoriana njoa ilaza zavatra ho avy ty. Nefa tsy ataoko zavatra akory ny aiko. Tsy everiko zany. Mba havita ny alehako dia ny fanompona zay noraiso tamin'i Jesosy Tompo. Hanambara ny filazantsara ny fahasoavan'Andriamanitra fa tsy nafeniko ianareo fa nitoriko taminareo avokoa ny saina rehetra natolotr'Andriamanitra. Zay le hoe ny fitiavan'i Kristy no maniry ahy. Tsy tafandromandry mihitsy aho raha misy banga, raha misy tsy feno, raha misy tanteraka, raha misy tsy lavrary amin'izay ny antson'Andriamanitra ny olony handraisy andovan'ny fanjakany feno. Dia arak'izay na dia ray aman-dreny azy izy dia hoy izy hoe tamin'ny Korintianina, tsy ny zanaka ny tokony hiary ho an'ny ray aman-dreniny fa ny ray aman-dreniny ny tokony hiary ho an'ny zanany. Zany hoe fanaontsika andavanandro, ataontsika dia mitaky valim-pabe na sy ny sisa fa ny azy eto dia zao velona ho an'ny Kristy dia velona ho an'ny zanany. Dia nampino hoe zao izy dia faly indrindra andany sy olanina hahasoa ny fanahinareo na dia araky ny fitombon'ny fitiavako anareo aza no fiainan'ny fitiavanareo ahy. Dia olon'ny finoana tokoa zany a, satria tsy mahay mankasitraka ny sasany, tsy fantany fa tiaretana ary fiaretam-beky ty hoe fitaizana ity verina fa tonga ho azy ka rehefa fitena amizy dia efa tonga ho azy takana zay lona anankiray hoe nisambatra indrindra ozy izy eto an-tany dia ny pastora fa hono zany ka izy ozy izy ka mandritry ny herinandro manontolo izy tsy manao ninninina fa rehefa tonga ny alahady mitsangana izy eo mipolipitra mirotsaka avany dia miteny izy vita ny amena ny sodrano mirava dia mipetraka andray ko iaho taminy mpanao kiraro matsy le rangahy io ka naninona ary ianao tsy nanao pastora malailay ho eo asa io tsy mba handrasana voninahitra amin'ny tany fa zay manao fanompona amin'Andriamanitra. Misy fisasarana, misy ranomaso i Paoly, misy fiaretam-be, misy fiafina, misy fanolorana aina, fanomezana hery mba tonga famonjena ho an'ny hafa, ho an'ny namana. Zay ny fanompona fitorian'ny filazantsara. Ka ny valikasasara ny mpanompon'Andriamanitra rehetra any ambony izy mandray azy. Fa matoky izy fa tsy foana kosa zay nieretany tao amin'i Jesosy. Dia tahaka an'i Jesosy niaritra mihitsy zavatra sarotra lehibe tamin'ny fahafatesana nefa mandraka ankehitriny tsy foana zany fa indro ny filazantsara mbola toriana ary hanangona ny olona maro dia tahaka antsika eto satria velona tokoa ny tenin'Andriamanitra ary tsy mety maty mandrakizay ny asan'Andriamanitra. Tao i Paoly tamin'ny roapiny tao a Tesalonika fa nanao ahoana no saotra azonay hahavaliny Andriamanitra izany hoe lehibe tokony isaoranay n'Andriamanitra ny aminareo noho ny fifaliana rehetra zay ifalianay noho ny aminareo eo anatren'Andriamanitra amin'ny fangatana ifatratra andro aman'alina hitantavanareo sy ahatanteraka ny tsy ampy amin'ny finoanareo. Mifaly na dia miaritra aza mba hahatanteraka ny tsy ampy amin'ny finoanareo. Misy mantsy mino nefa mbola marefo ary zany ny antony asa sy fampaherezana. Miaritra ny mpanompon'Andriamanitra rehetra dia Jesosy eo aminy mba hahatanteraka ny tsy ampy amin'ny finoanao ahatonga anao ho feno ny fahasoavan'Andriamanitra amin'ny fahafenony ny fahalalana mazo tsara. Dia tsy tafandromandry mandrakariva raha tsy tanteraka zany fampona masina zany. Dia hoe Paoly ho an'ny Korinthianina fahafaly izay ho izy raha malemy izay fa ianareo no mahery ary zao no angatahanay dia ny fanatanterahana anareo. Ny hafa no voalohany satria zay ny fon'i Jesosy. Na dia nanana ny voninahitra amin'ny fahafenony sy ny famboriny rehetra izy dia nanaiky malahelo mahantra mba hampanakarena ahy sy anao. Zany ny fon'Andriamanitra. Ary eo akaikin'izany zay banga tokoa dia fenona ny fahatsarana rehetra kanefa izao ity fitiavan'Andriamanitra ity koa dia hanana ny fahasarom-piaro satria ny zana ianao tsy mahay miaro ny tenako amin'ny loha zany raha tsy fakapana fa izy no miatsika araka ny teniny tsisy arombaka no mipelatanako. Ary ny amin'izany dia nitaky mihitsy Paoly hoe ianareo tsy zazasary fa vita fanekena ao anaty an'Andriamanitra ary na dia manana mpampianatra ray alo amin'ny Kristy azy anareo izy dia tsy maro ray ianareo fa izao izy niteraka anareo ao amin'ny Kristy Jesosy
tamin'ny filazantsara milaza inona io manao araka le tena sasany hoe clientélisme ve zany hoe ainareo ka dia tsy izay mihitsy fa miray antoka amin'ny zanany ny ray aman-dreny ary ny zanaka koa dia mandray sy mandova feno amin'ny ray aman-dreny eo anatrehan'Andriamanitra ary dia mazava ny tenin'Andriamanitra aza manadino lavaka zay ny adinanao sy ny vatolampy zay nakananao tsarovy Abrahama Sara dikany mazanaka ny zanaka ary eo amin'ny finoana dia marina io dia satria manana ray aman-dreny zay miantoka azy izy teo anatrehan'Andriamanitra ary vita fanekeny io ray aman-dreny io ary rehefa zany dia mandova koa ny fanekena amin'Andriamanitra ianao zanaka zany mahatonga le teny hoe zanaky ny teny fikasana na hoe zanaky ny fifoasana eto zao sika dia mandray maimaim-pona mandova nge tsika zao tsy mahita n'ilay ray aman-dreny teo aloha sika amin'ity toby masina ity fa niaritra zany ray aman-dreny zany 5 taona teto izy dia mamaneny lavamoa zany mba hitsangana zao asan'Andriamanitra zao dia ho varavarany lanitra misokatra andraisantsika tokoa ny fahasoavan'Andriamanitra milina amintsika dia ny fitahim-panahy rehetra sy ny toky fa ny tombo mombantsika ka tsy sombony na sombotsombony no omena amin'ny toerana tahaka zao fa omeny amin'ny fahafenona dia ho voninahiny zany ka raha fitinina inona ny maray aman-dreny ny ray aman-dreny dia satria nomena zanaka izy ka raha misy zanaka ny ray aman-dreny zao dia natao ho azy raha ny tena marina ara-baky teny dia hoe hanompo azy izy noho ny amin'Andriamanitra kanefa koa marina tahaka zany fa mifanindrotraina ny ray aman-dreny sy ny zanaka arifo zany dia nataon'Andriamanitra mba hifankaty sy ray antoka ny ray aman-dreny sy ny zanaka dia zany nampiobavan'ny Paoly anoratra ho andreo mpino tao Tesalonika ihany koa manao hoe tsy maintsy misaotra an'Andriamanitra mandraka arivo zay io izy noho ny aminareo rahalahy fa mahamendrika izany zany mangasitrahany satria mitombo fatratra ny finoanareo ary be ny fankatiavanareo rehetra ka reharehan'ny tenanay ianareo eny amin'ny fiangonan'Andriamanitra no ny faharetanareo sy ny finoanareo amin'ny fanenjena rehetra zay manjoanareo sy ny fahoriana zay aretanareo ny zanaka no reharehan'ny ray aman-dreny raha misy ray aman-dreny manana an'izay mizy azy izy asa zay voninahana ny lazany sy ny soa ataony izany mahazo voninahitra ny zanaka fa dia tahaka izay koa ary zay lazay ny Paoly eto nijoro tamin'ny finoana tsy niontsina nanemotra ny amin'ny finoana reto mpino tao Tesalonika na manao ahoana na manao ahoana ny fanenjena sy fanoerana zay niatra taminy fa voamaika reny fanoerana sy fanenjehany reny no nijorony dia nanomeza ny voninahitra an'Andriamanitra ary nanomeza miaraka amin'izay koa voninahitra andray ray aman-dreny zay nitaiza ny finoany de Paoly eto zany ka dia noho izany mendrika indrindra ny ankalazana an'Andriamanitra sy angasitrahana koa eo anatrehan'Andriamanitra ny finoan'ny zanaka zany mifaly ny ray aman-dreny ary zay indrindra ny tenin'ny zaon'apôstôly fantatritsika epistily ny faharoa toko voalohany diny faefatra ao nao izy zaon'apôstôly tsy manana fifaliana mihoatry noho izao aho dia niandrenesako fa mandeha amin'ny fahamarinana ny zanako zany mandeha araka ny sitrapon'Andriamanitra izy ary rehefa zay dia mahajoro tokoa izy ary amin'izany tokoa nanoratany amin'ny 14 amin'izao voalohany toko faharoa hoe manoratra aminareo zanako aho satria mahery ianareo mahery efa nandresy lay ratsinareo dia ny daivoly zay fahavalon'ny finoana nandresy satria mitoetra ao amin'Andriamanitra dia faly ianao tsy hoe arahanao foana ny zanakao fa rehefa miorona ao amin'ny tompo izy ary Jesosy ao aminy antoka zay tsy misy ohatran'izany ahoana tokoa ary ny amintsika sy ny fomba hitaizantsika zanatsika ka ny fantaninana amin'izany dia hoe mbiaiza ho aiza sy manao ahoana ny fitaizantsika ray aman-dreny ny zanatsika maro-pototra ve zany azo antoka ve zany zany hoe miorona tokoa ve araka ny sitrapon'Andriamanitra ka inona no zavatra zay hitantsika inona no nataon'ny olona amin'ny ankapobeny ny fantatra dia zao tsy mora tokoa ny fitaizana ka dia miezaka arak'izay tratrany ny ray aman-dreny isatokantrano zany dia miaiky koa nefa fa amin'izany tsy famorany zany dia mila finoana mila faharetana ary mila fitiavana tsy mora ny mitaiza somanabe anika sarotra tokoa ny teny na iamby tompoteny fantatra hoe za mahay mitaiza ny zany vity tsy vity zany fihetsika tsy fanao raha teo koa zany ary tsy endro zany ny marina zao na eo tokoa aza niezaka ataontsika ray aman-dreny dia ny fahasoavan'Andriamanitra no matateraka ny zavatra rehetra ka
ka raha isika misaka dia oko ho fantatritsika koa fa ny mahavanona ny taranaka dia ny zanatsika koa mba manao miezaka izy zay tokony ataony mba hirosoa sy hahatsara azy zany hoe miray antoka ny ray aman-dreny sy ny zanaka ao amin'Andriamanitra miray antoka izy ireo ny fomba fanao andavanandro andeha ho jerentsika vetivety fa misy ny karazana ray aman-dreny raha loazaina zany hoe ny amaritantsika azy dia ny amin'ny fomba fitaizany na ny toerana izay very misaza azy eo amin'ny fandraisana amin'ny zanany dia ao na zetsika eo ray aman-dreny hita fa mitezitra na mitezidava izy tsy mba misy fifaliana fa dia mitezidava ka raha izay no hitaizana ny zanaka raha azo loazaina hoe fomba hitaizana ny mitezi ty inona ny vokany dia mainka mampitatra ny elanelana ao amin'ny zanaka laza ny ten'Andriamanitra ho aza mampatezitra azy ka hitatsika izay tezitra izy tafitoiny izy tombo mitatra ny elanelana miray aman-dreny sy ny zanaka mitombo ny fahasorana mahazovana ny asany maizina lasa fifandonana rehefa avy eo lasa fahavalo ny olona tokony hifankaty sy havana dia misy koa ray aman-dreny atao hoe mamindra fo amin'ny tsy marina zay ataon'ny zanany dia milaza fa aona ho izy mbola zaza re izy ka andefery ka roviana ntsony ana tsy mahazaza azy satria zariko izy amin'ny fandeferana amin'ny ratsy da mpin'ny sasany hoe mandefera fa sika koa nge mba nanao toy izany ihany fe izay zao ny afatra ataovy ampy ny tsy mety sy ny ratsy efa vitanao fa aza manampy kota amin'ny ota koa zay ny ten'Andriamanitra ny nitsy nijery ny andro ny tsy fahalalan'Andriamanitra ny dikany dia hoe oka zay ny amin'ny ota zay bebao ilaozy ary miova amin'ny fanavaozan'Andriamanitra ny marina ny ray aman-dreny zay manao toy izany dia zay tsy mbola nibebaka tamin'izay tsy nentina ataony dia mampandova ny zanany koa ny fomba ratsy nisy fomba tsy mahompy ary io no mahatonga ny ten'Andriamanitra milaza hoe mamaly ny heliko ny ray amin'ny zanaka izy satria samy mpanoto reo kanefa tsy isy natsiaro tena nibebaka dia taranaka amin'ny meloko izy ho izy dia tsy misy anjarany ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra sy ny fitahiny manarak'izay dia satria maso ny fiainana nga dia misy ray aman-dreny miezaka ny alemy fanahy dia malemy fanahy loatra dia ina nataon'ny zanaka ataon'ny tankimbozina izy ampanimpony ny sitrapony izy ary dia miaraka amin'izany koa dia mataony zay ahitany nifity amin'ilay zanany dia ao ny ray aman-dreny tokoa zay mila fity dia manao ny tena atao hoe hitovy amin'ny zanaka zay le hoe manao ny tena no tanora lanan-davy izy dia samy tanora ao ny-tokantrano na ny ray aman-dreny na ny zanaka na ny fitafiny dia mifampindrana fitafy na ny fomba sy ny sisa sy ny sisa ka tsy mahagaga raha miendanja sy tsy tote eo amin'ny zanany ray aman-dreny tahaka an'izany satria zanany hoe kinona tsony maha ray aman-dreny azy mitovy lenta mitovy sata isika mitovy fanao isika manaraka ao ny ray aman-dreny asa na revony amin'ny azy izy dia tsy mba miraharaha na manam-potoana iahinany amin'ny ankonany dia tsy raharahainy ny zanany diteny ve izy hoe aiza zay mba fieveranao ny ray aman-dreninao aiza zay fanajanao ny ray aman-dreninao ny fantaniny oviana sy taiza ary fomba hoana no ahitany fa tena ray aman-dreniny tokoa io ray aman-dreniny io ka isika aza mitaky mihoatra n'izay tsy tokony mitakitsika ny amin'ny zanakitsika raha mitaky fitiavana ianao dia inona tokony atao tiavo elo zarao fitiavana izy dia fantany hoe aizany no tokony atao koa azy dia ao ny ray aman-dreny satria tia loatra nga ny zanany izy dia mampianta ary marony amin'io dia miaso sy nampiafiana izy fonikely ankehitriny ny zanako tsy mbo ataoko tahaka an'izany dia ampiantako izy zany hoe zay rehetra tadiavo ny sitrapony dia omeko azy avokoa dia tahaka ny hoe mpanjaka kely mihitsy zany ny zanaka ary dia mampanjaka ny sitrapony tsy refeso mandidy inona ny vokatra zany manjary zanaka mpitaky ny zanaka mpiherina ny zanaka raha vo tsy sitrapony sositra aminao izy dia avy eo voagaga ty ray aman-dreny zao ve ny vokatra zay nitezako anao tsy mamalana makasitraka akory zay fahafozako anao sy ny sisa sy ny sisa ary ity raha ny tena marina dia zao fahadosoany ray aman-dreny manana ray aman-dreny sasany zany zay manana iveriny faharakaraky ny anomezany ny zanana ny vola sy ny sisa sisa zay ny tombon'ny fitiavana ny zanany azy raha isy fitiavana hitombo dia ny fitiavana zavatra aranofo amin'ny zanaka fa tsy ny fitiavana ianao dia ao arak'izay
misy koa miseho ho ty ary miraharaha loatra azany amin'ny zanany de takana hoe le reny akoho reny tsy mahafonjanana fa de tiany mba nifanombanelana de mibahana zany sy misalovana amin'ny anjaran'ny zanany. Ny zanaka ange dia olombelona manana zolo hitombo ka hitombo amin'ny fandraisana andraikitra ny momba azy ka rehefa mitandrify azy miambony sika ray aman-dreny ary mitandrina tsy salovana ny anjara ho an'ny zanatsika. Raha zany dia roviana vao maoty izy vokany tofoka ny fitiavan'ny zanany rehefa avy eo satria ary saina tonga saina hoe zange mbo manana zo ihany mba hisafidy ihany ka ny manahirana de misy le atao hoe zaza endry. Ina mo ty zaza endry ty? Zaza endry ve manam-pahindrena daholo? Tsy afany hoe zanaka manam-pahindrena sy ny ataon'ny sasany hoe zaza endry. Zaza endry amin'ny sasany dia zao zay lazaina azy dia aheny avokoa, tsara avokoa, marina avokoa. Lasa zanaka tsy manana azo damosina intsony izy rehefa avy eo fa ty zao miankin-dava de mieralava amin'ny zavatra kely indrindra aza de farany ososotra hoe de zany koa ve de tsy ho vitanao, de zany koa ve de tsy fantatrao satria vokatry tiany hoe tafahoatra ny fiahinao azy. De ao amin'ny ray aman-dreny zay hitako fa mitanila amin'ny fitiavana ary io mampitandrina atsika samy zanaka zao dia atsy bebe koa fitiavana atsy kelikely tokoa ina mety ho antony asa naniry lahy izy tsy nahy fa vahafoana rehefa tonga ny lahy mirona any ny fitiavana satria hoe ny lahy moa de ny hoe andovanaran-dray soka de lasa asoasony ka manahirana fa manimba zaza io. De ao koa ny hoe ny zoko ny tiana sy ny farany fa ny anelanelany de eo ihany satria ny zoko moa de le zanaka ny riny zay e voalohany ary ny farany koa de le andova na lay izy zany moantoka amin'ny fitohizan'ny taranaka sy ny faharetany zany rehetrarehetra zany ary ny farany zay tonontsika satria maro karazany izy ty. De ro ray aman-dreny zay mampisaraka ny ankohonany, mampisaraka ny ankohonany. Izy ny vadiny tsy mifanaraka de ino nataony maka ny zanany izy de misy miandany amin'ny rainy, misy momba ny reniny tafasaraka mizara ny tokantrano manjary sahanady le tokantrano. De sarona teny Jesosy ho foana moa izy ny fanjakana rehetra zay miady an-trano ary ho rava ny ankohonana zay miady an-trano. Liko atoko faraka ambin'ny folo zany de efa fito ambin'ny folo. Ho rava ho foana satria ny fototsy ny ankohonana dia ny firaisan'ny ray sy ny reny. Rehefa misaraka izy dia mampitondra zikoa zay tsy antonona ny zana sy ny taranany dia azo fijaliana ho an'ny zanany. Ary tsy magaga rehefa tsy mahita an'izany hoe fitiavana mitokantrano na mifankatiavana ao izy dia izy mitady azy any ivelany izy mitady amin'ny fomba maro samihafa na manana fihetsika le lazaina hoe maditra izy, zaza maditra. De ny afarany de tezaina izy asa ny 20 kilometatra toerana itaizanany ato hoe zaza maditra. Zanaka ve ny maditra? Iza maditra voalohany? Ray aman-dreny. Ma tokony misy toerana itaizanany ray aman-dreny maditra de mesika nefa zany marina. Ray aman-dreny be sitrapo manao an'izay adalana de ny zanaka rehefa avy eo natao mikaikaika na rehefa maditra izy de tsy mena rarina izy atao hoe ankenao ny teo maditra mba miova ho endry ka zay teny zay miova ho endry za ray aman-dreny aloha mandiny tenany amin'izany. Inona tokoa ny tokony atao sy ny tsy tokony atao? Ilaina ny ray aman-dreny mahafantatra sy mamantatra ny momba ny zanany na ray aman-dreny koa izy mahafantatra ny toetra ny zanany, mahafantatra ny tanjaka eo aminy nefa koa mety ho faly emeny, mahafantatra ny etaetany, mahafantatra ny adiny satria adiny fiainana fa tsy eno any ange miady, mahafantatra zay raitra ilainy aranofo zany ary indrindra ny tena maolona manontolo zay mampandrofo azy dia ny ao amin'Andriamanitra. Mahafantatra ny tenin'Andriamanitra, mahafantatra ny Jesosy zay mpamonjy azy ary sakaiza tena ty azy tsy afoy azy mandrakizay mba hanana antoka izy fa na tsy eo aminao ntsony na ianao tsy eo aminy dia ny tombo kosa hitoetra eo aminy ary hitoetra mandrakizay ho famonjena sy fahasoavana zany. Ka ny voto-kevitra manorona amin'ny fitaizana rehetra raha ny marina ty so hoe tezao amin'ny fitiavana ny zanaka ary fitiavana an'Andriamanitra sy ny fahamarinana izy. Zay ny tanterahano amin'Andriamanitra fa tanterahana lana ny fitiavana ny soratra masina ary zay koa no antoko ny fahombiazana rehetra. Zay nanao ny sitrapon'Andriamanitra nanandeha araka ny sitrapon'Andriamanitra tafitohina ve izy? Mety isy fa miravorana, mety misy
ny sakana mety misy ny fanapotrahana zao napotraka impito azy ho izy de mbola iarina satria mahery lay momba azy ary ny tanany tsy mahavoy azy de Andriamanitra zany zay momba tokoa zay momba azy ary dia izany fototra zay orena ny fahasambarana eo amin'ny ankohonana ny fiainany ankohonana rehefa misy ny fitiavana rehefa eo ny fandarana ny fahamarinana mazavo zany mangaraharo zany dia misy ny fifanajana mandeha ho azy ange tiavina be de tsy ojainao de ao ny fampatokisana velatra ny fankasitrahana am'izay atao na ezaka ataony tsirairay ankasitrahana izy fa tsy hoe domboina na de foana mandrakariva hoe inona foana tsy any maiza mba makasitraka zay ezaka zay ataony amin'ny tokantranonao zay na ny vadinao zany na ny zanakao zany na ny mpanampy atrano zany firitsika mba hoe rehefa manao zavatra tsara ny mpanampy ao atrano de hoe misaotra tompoko tsy vitatsika rehetra zany fa ny any ataotsika rehefa misy de aonandray manta ny vary aonandray misy vato zany ahoana zavatra negatifa avokoa mahaiza mangasitraka ny tsara rehefa eo arakan'izany ny fitiavana sy ny fandarana fahamarinana dia mifampandroso ny ao amin'ny tokantrano de mahafinaritra ny fiarahamonina de araka ny teny mpanao salama andre tsara sady mahafinaritra raha ny mpirahalao izy miarahamonina de lazaitsika arak'izay hoe endre tsara sady mahafinaritra raha ny mpiray ankonana no miarahamonina fangaty zany tahaka ny andro anyheromonina zay milatsaka amin'ny tendrombohitra ziony zany ny andro vao maraina madio mamirapiratra iny fa voadidin'Andriamanitra tokoa ny fitahina dia fiainana ho mandrak'izay tamana eo Andriamanitra dia tamana izy manasoanao mitahanao manono hoe fiadanana amin'ity tokantrano ity satria mahay mandray azy ianao fadio ny fikotranana ary ny fikotranana dia avy amin'ny tsy visy ny fitiavana ka raha vitinina ho antsika ray aman-dray zay mitaiza ny zanatsika ampahafantaro ny zanakao sy mpiray ankonana aminao reo filazantsika teny malagasy hoe sotoavina sy fotokevy dehibe mahatonga ny olona olombanina ary indrindra amin'ny maha-kristianina azy inony zany dia ny fandalana ny fitiavana sy ny fahamarinana amin'Andriamanitra rehefa zany raha fitenitsika dia mamokatra tokoa toky ho anao zany ho an'ny fiainanao manokana dia toky mpahombiazina satria Andriamanitra hombanao hitanao de voninahitra ao amin'ny fiarahamonina zany satria hitany tokoa zany fahasoavan'Andriamanitra zay nivelatra ao aminao zany ka le teny hoe ny marina amin'olona tonorofio izy isokatra izy mivelatra amin'ny fahasoavan'Andriamanitra ho aminy ary indrindra ho amin'ny toetra ho amin'ny zezitra ho aminao ny fankasitrahana anao sy ny fandidiny tokoa ny fitahiny eo kaitrin'izany alaviro zay tsisy misy ny alaviro na ary fadina mihitsy arakan'izay azo atao sy ny tokony atao inona ny fadina amin'ny tokantrano de zay mampikotra anazy ary de nytononitsika eto de ny hoe ny fahatezerana ny fitsarana ny namana zany ary ny otropo fahatezerana fitsarana namana ary ny otropo fa rehefa hoan'ny tena de atezitra satria tsy araky ny sitrapo de morany tsara manameriko any hafa tsarofa zay manameriko any hafa de mandrora mitavan'ilay mpahary azy retsitra zany renao zany raha miteny ratsy ny nama koa de mandrora ny tavany mpahary azy de Andriamanitra zany ka sarotro zany de araky ny tsarako ny namako ho itsarana aza miantso fitsarana foana veritsika tsara ny alavirina sy fadina fahatezerana fitsarana otropo ary eto aminao ray aman-dreny teny manao ny zanakao ho fahavalonao amin'ny tokantranonao zava-dozana izy zany zanaka vety hoe ataoko ho fahavalo sarotro zany de hoy soratra masina aoka ny olona rehetra alady iainy zany hoe makafototra sy manaja ny olona miaino azy fa tsy mainka mitsarana hoe malaky mitsara foana fa aoka ho malay miteny izy malaina miteny izy zany hoe tsy amalibontana na nanao teny tsy voahevitra fa mandanjalanja tsara ny tenin'Andriamanitra zay omeny na ny teny sy ataony araka ny teny Paoly hoe aoka ny teninareo izy ho mamy sira zany hoe ho veny ho fahasoavana de sono ainy zany aoka ho manaiky ho tezitra izy fa ny fahatezeran'ny olona tsy ahefana ny marina eo mason'Andriamanitra misy anjavatra tena mety ampirehitra amin'ny fahatezeranao raha sendro zay de aleo mibebaka ao amin'Andriamanitra satria tsy hamarina anao zany de zay ny teny ny soratra masina hoe tezera fa aza manota aza hiti-po foana ary aza mitahiry fo zao ny fitiavana zay no zakao zay no kindreo zay no zoeo
ianareo ray araka izany ny tenin'Andriamanitra aza mampatezitra ny zanakareo fa tezao amin'ny famaizana sy ny fananaran'ny tompo izy, tario amin'ny fitiavana izy, isaina sy ho tiany sitrapon'Andriamanitra. Rehefa azonao ny fony rehefa mifahampatokinareo fantany fa tsy fandrika ho azy no ataonao fa ny asoa azy tindrenao ho tia zay tsara ankasitrahana no marina zay ny sitrapon'Andriamanitra araka ny Romanina 12:2 arak'izay alaviro ny fahatezerana, alaviro zay arak'izay azonao atao alaviro izy, ibebao amin'ny Jesosy izy, arovo ny fokotompo. Mety iseo tokoa ny fahatafitohinana maro samihafa, mety amin'ny sofotra ny foko zany kanefa tosona aminao aho dia meo fotony fiatanam-po ary fofeny fandeferana. Alaviro azo atao ny teny mandratra. Ao namoa ny ataon'ny sasany rehefa sotra amin'ny zanany izy dia miteramba ahita ohatsy izy sanatria manozona ny zanany izy toy ny hoe mamaly faty iny dikan'izy io menao satria nataonao zay ka manomboka zao dia fantary fa fahatsony ao an-tren'Andriamanitra zay aza mba manozona taranaka raha tianao vanina ny taranaka ao dia esory ny volentika fa zezitra fenipotsina zay manimba ny fonao sy ny fifandraisanao amin'ny ankonanao io zay ampandroso ny fitiavana, ampandroso ny fihavanana, ampandroso ny fankatiavana iseho ny voninahitran'Andriamanitra zay no hoe zao sy vavao. Raha isika moa zany voalohany mameza ohatra ianao ray aman-dreny ohatra tsara ho tafana amin'ny zanany ka ndray tsy miteny ianao na tsy manao resaka dia ho hitan'ny zanakao raha teo ny ohatra tokony tafana. Tsy afaka hanymetsiny anao izy amin'izay fotoan'izay rehefa ohatra tsara nomenao ary indrindra izay no atarika azy anaraka sy anao araka ny ohatra zay homentsika izay. Fa ny fombantsika sy ny toetratsika ary ny ohatra zay asehontsika zany hoe hitan'ny zanaka masoa zany io no miasa mahery indrindra, io no manana fahefana feno indrindra, io no misy ny asina indrindra mihoatra lavitra no miteny sy ny anatra mety ataontsika. Sika tsy ilaza hoe aza miteny ianao ianao kosa ve tsy hiteny fa ny ohatra ataovy be lavitra noho ny teny zay atao ary amin'ny teny hafa teny hoe aoka ny ohatra zay menao hiteny lavitra na teneninao lavitra mihoatra noho zay teny maro samihafa. Faharoa miaraka amin'izany dia aoka ilaza aminy ampahafantatra azy ny sitrapon'Andriamanitra amin'ny zavatra rehetra. Vava tsara ianao manana fahasahina masina, tsy mora mantsy manambara famarina indrindra misy fantsiana tokony ataona fananarana eo ianao dia atafitoina ny zanakao ve ianao nefa tsy ny atafitoina ny fikendrenao fa ny andraisan'le teny mba andraisan'ny fahasoavana satria tsy maintsy ilaza ianao no ny batisa zay fa natao azy ka nanaovanao fanekena tsy hiandry ny zanaka anontany vao hiteny aminy miarak'izay fa raha eo ny fanahy masin'Andriamanitra dia matoky ianao raha mivavaka tsara fa hitarika izy na anao ray aman-dreny amin'izay teny tokony teneninao na izy koa mba afaka hiainy tsara. Dia rehefa zany aza maika lava dia teny hoe za tsy manam-potoana, manana fotoana ataovy zava-dehibe ny anananao fotoana na dia voafetra aza iresahanao ifandraisanao amin'ny zanakao. Jereo tsara ao anatin'ny herinandro zay no raisitsika inona ny fotoana omenao ny zanakao na iaonanareo aiza io fotoana io ambony latabatra ve amin'ny efitranonao ve amin'ny toeran-kafa ve fa manana fotoana ao amin'i Jesosy dia ho fantany fa sarobidy ny fitiavanao azy ho hitany io. Ary ny fadely farany dia hoe toaniny izy arak'izay azonao atao ary misahirana hanampy azy toy izany koa manohany azy arak'izay azo atao ary ataoko hoe arak'izay tokony ataonao mihitsy azy tsy amin'ny antony ara-bola ihany fa amin'ny antony rehetra zay ilany ny ray aman-dreny zay anoro azy mety horohevitra azy hitondra azy amin'ny bavaka mba azy tokony zanakao fa manana anjara toerana aminao izy voalohany indrindra ary miahy azy ianao mihevitra azy ianao mitondra azy indrindraindrindra ao anatrehan'Andriamanitra ianao dia zavatra lehibe zany. Vesitsika zay dinidinika ho fampiorenana araka ty tenin'ny Paoly hoe aoka nahaka ianareo dia tahaka ny anafako an'i Kristy indrindra antsika ray aman-dreny. Fitenitsika ho isika ary tongirantsika ny hoe zay mahakolokolo manana ny soa ary ny amin'ny vokatra dia fitenikio ny hoe ny azo vanikolakana dia ny tanin'Andriana ho tsara. Izaho zany aloha lay tany zay raha mare aman-dreny dia tsy maintsy mandiny tena araka ny tenin'ny Paoly dinionareo ny tenanareo raha mitoetra amin'ny finoana, dinio ny fandehanareo
araka n'Andriamanitra mandeha amin'ny fahitsina amin'ny fahamarinana. Raha ampiaritsika izany dia tsorona fa tena manana didy koa isika ray aman-dreny mpino, isika ray aman-dreny kristianina. Voalohany, mitondra ny ankohonantsika eo amin'ny tompo, dia mandinika ny fitaizana ny zanantsika sy ny taranantsika. Raha misy ny fahombiazana no fahasoavan'Andriamanitra, isaorantsika an Jesosy zay, fa tsy hoe itokitsika teny zay. Raha aza mba manamary-tena na fitaizantsika zay nataontsika teo amin'ny zanaka, io aza mba atao eo masony indrindrandrindra na amin'ny hafa koa aza. Raha misy kosa tsy fahombiazana dia miaika ampahatsorana, dia mibebaka ary mamantatra ny sitrapon'Andriamanitra hoe inona tena tokony nataoko, dia manaiky ny hanitsy ny diatsika, hanitsy ny fanaontsika, hanitsy ny fombatsika eo anatrehan'ny tompo zany. Miaraka amin'izany dia ny ananantsika fahasahiana hijoro, hitaiza ny ankohonantsika araka n'Andriamanitra. Tahaka ny Josoa ny teny hoe raha izasy ny ankohona kosa ho izy dia anompo an' Jehovah Andriamanitra efa tsy anompo Andriamanitra hafa izahay. Mijoroa satria zay maray aman-dreny, ray aman-dreny. Raha misy tsy mety ataon'ny zanaka, tsy izy no adinina na antsoina fa izaho ray aman-dreny hoe fa ahoana ty zanaka roa ty mitahaka zao. Mitaiza ny ankohonana indrindrandrindra ho tia an'Andriamanitra sy an'olo tena anompo azy. Tsy hoe ndeha hivavaka tsika na hoe ny ten'Andriamanitra tsara zany, fa ny fototra lehibe dia ny hoe hanana fitiavana an'Andriamanitra, ny fiasany fanahy masina zany. Fa rehefa manana io fitiavana io isika dia ho tia koa ny zanantsika. Ary ny fitiavan'Andriamanitra dia mamelona izy ary feno fahindrena mahay mitaiza, dia mampizatra ny zanantsika halala an' Jesosy, atamamonina azy ao amin'ny fo ary eo amin'ny fiainan-tokantrano. Aza ataonao Jesosy ho tivahiny, na ho mpiavy eo amin'ny tokantranonao Jesosy. Ary misy ray aman-dreny tena manana ny tompo tokoa, fa rehefa jerena ny zanany mahantra tsy manana an Jesosy, ina ny antony? Variana ny tory amin'ny hafa izy fa ny amin'ny ankohonany tsy fantany. Ka fampitandremana lehibe izaho sy ny ankohonako dia ho tia an Jesosy, dia manao an Jesosy ho tompon'ny trano, ho filohan'ny ankohonana, ampanjaka ny fiadanany eo amin'ny ankohonana, ary rehefa izay dia tonony tokoa zany hoe fiadanany sy ny fitahiny mandrakizay zany. Arak'izay isika ray aman-dreny no manaiky ho tehizaina voalohany indrindra, manaiky ho tehizaina mba hahay mitaiza. Iza mitaizantsika? Ny tompo, ny tenin'Andriamanitra. Ny soratra rehetra no mentsindrimandrin'Andriamanitra dia mahasoa azotsika fianarana, nefa azotsika koa mampianatra ny taranantsika. Mianatra amin'ny tompo, ary miaraka amin'izany dia mianatra koa amin'ireo ray aman-dreny ampanahy. Hevero ny fiaretan'ireny izy ireny ntsika tery aloha sy ny fandavatenany zao matokia, fa tahaka azy zay manompo amin'ny fatokiana. Ny fiaretanao koa amin'ny fianaranao manaika izy ka hitaiza ny zanakao araka n'Andriamanitra dia tsy ho foana, fa tokony men'ny tompo hoe zay nataonareo tamin'ireny kely indrindra madinika ireny dia nataonareo tamiko. Rehefa zay miorena tsara aza miova, ary maefa be mandrakarivony amin'ny fitaizany zany, fa tsy ho foana tsekory ny fikelezanao aina ao amin'ny tompo. Dia ho amintsika ny fiadanan'Andriamanitra sy ny fahasoavany. Hivavaka isika. Andriamanitra tia indrindra ianao, ary tia ny zanaka, tia ny taranaka, dia mampianatra anay ianao mba ho tia arzeny tahaka ny itiavanao azy. Omena toerana sarobidy ao amin'ny fonao Andriamanitra, dia atao aminay koa izany. Ka dia misaotranao tompo amin'ny teny, fampianarana, fananarana, fantsiana, nefa indrindra fampaherezana sy fahazona toky. Fa raha miankina aminao zay, raha miray aminao zahay, dia ianao tokoa ny mampianatra anay ny zavatra rehetra ny fanahy masina sy ny tenin'Andriamanitra, mba hahafantaranay ny lalana tokony izoranay, ka hitarianay koa ny zanaka sy ny taranakay ho taranaka hanan'Andriamanitra ho tianao, hatahotra anao mihoatra ny zavatra rehetra ary hanompo anao. Zany no finoana tsy foana, zany no ankonana sambatra indrindra, fa ny voninahitr'Andriamanitra no ampamira-piratanao aminy, ary itenenanao tokoa hoe fiadanana amin'ny ty tokantrano ty, ary fitahina mandrakizay ho an'ny taranany amin'ny anaran'i Jesosy.